Miaraba tompoko manasanao indray anaraka izao fandaharana manokana izao. Androany isika dia nasa indray ny minisy mpanjakana misahana ny fanavaozana Ramatoa Anitra Razafy Manantsoa izay vahintsika fanondroany indray ao anatin'ity fandaharana manokana ity. Miaraba anao Ramatoa Minisitra. Faly miarabanao Baby Stéphane, miaraba teknisiana ary miaraba antsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao. Androany isika dia somary velatra kokoa ao anatin'ny fametrahana fanontaniana Ramatoa Minisy Mpanjakana satria akoatra izay hoe andraikitra sahanao amin'ny maha Minisy Mpanjakana eo anivon'ny Ministera Mpanjakana, eo anivon'ny Ministera Mpanjakana, eo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana izay dia ianao ihany koa no misolo toerana vonjimaika ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Fanontaniako voalohany Ramatoa Minisitra, hitatsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao reny fa namela takaitra lalina ho an'ny firenentsika indrindra fa tany amin'ny faritra Atsinanana tany ilay rivodoza Gezany iny amin'ny mampisolo toerana vonjimaika ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta anao. Inona avy ireo fipetra vonjimaika efa amperinasa efa ampiarina eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao? Marina tokoa mamita iraka ny ivelany amin'izao fotoana izao ny Premier Ministre, ary ny tenako no nitendrena moa zany isolo toerana anazy mandritra ny fotoana tsy mahaio azy zany. Ny zavatra mitranga izay hitantsika aloha zany dia hitondrana ny teny avy amin'ny fitondram-panjakana, ny teny fiara-miory ho an'ireo olona rehetra izay namoy ny havatsiny, ary teny fampahirezana ho an'ireo olona izay maratra moa zany ho mirariana ho sitranaingana, ary ireo rehetra izay very fananana dia ampahirezana indrindra ao anatin'izao vona manjoan'ny firenena zao. Ny mpitondra fanjakana manontolo moa zany dia miara-misalary, miara-mientana amin'izao fotoana izao, ary amaliko ny teninao izay hoe inona ny zavatra natao, inona no atao, inona no mbola ho atao. Ny zavatra natao mialohan'ny fotoana ny siny ny aviany ny rivodoza Gezany dia ny filohan'ny fanavaozana Repoblika mihitsy no tonga tany Tomasina, niaraka niatrika tamin'ny vahoaka ny Tomasina ny faritra Atsinanana sy Analanjorofiny moa zany niara-niatrika amin'izany izy mivady sy ireo délégation niaraka minisitra vitsivitsy moa zany anatin'ny gouvernemanta, fa nahita ihany koa ny zavatra mitranga iainan'ny olona rehefa fotoana toy ireny, fa indrindrandrindra ahafahany tonga dia miatrika avy hatrany an'iny aorinany ny loza izay nitranga iny. Niatrika tokoa izy ary anisan'ny ataony hoe ataony sangisangy zaritena ny tao amin'ny fivoriana Conseil des Ministres maly, izay koa dia anisan'ny trabona satria le trano nipetrahany zareo ihany koa dia potika ny fitaratra, ny tafiditra ny rano tao amin'ny efitra na fatoriana raha moa zany, fa raha trano ngeza be tena hoe ataontsika hoe tokony mataty, eritreretina hoe ahataty an'izany rivotra be zany potika misy fahasimbana maika moa fa trano marefirefy zany, ka tena nahita tokoa zany ary zay nataontsika hoe mi-anticiper angamba no azo tena azy amin'ny teny frantsay ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika dia vatany vo mbola tsy fantatra, mbola tsy tafiditra akory ny cyclone dia fa nisy ny andraikitra izay niraisina fivoriana niaraka tamin'ireo cellule opérationnelle nijerena ny fomba hiatrehana an'izany cyclone zany. Tonga tokoa ny cyclone dia tonga dia niatra avy hatrany izy nitondra ny ekipa rehetrarehetra, nitarika, nitsidika ary nijery sy nanombana ihany koa ny fahasimbana izay hita fa tena goavana be tao anatin'izay. Ny taorinany amin'izay dia nisy ny fivoriana izay nisy ny tatitra izay nataon'ny BNGRC, tsy tapaka aloha zany nandritra izay fotoana izay ny BNGRC izay fantatritsika fa ao anatin'ny ministera ny atitany zany dia niara-nisa lahatrany ny gouvernemanta manontolo na mbola teto ary ny Premier Ministre ihany koa mbola tsy lasa tany ivelany dia efa namita an'izay fifaneraserana tamin'ny BNGRC izay tsy tapaka, fa tany Tomasina kosa dia ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika moa zany dia niara-niasa ary nanoro sy nanome zay baiko tokony ho atao ahafahana manamaivana nga no azo atao ny mety vokatry n'izany rivodoza zany. Nisy ny fivoriana izay nataony teo anivon'ny gouvernemanta, filakevitry ny gouvernemanta izay natao ary mbola afaka niditra tao na dia efa nisy anatin'ny tena koa raha no nisolo tena ny Premier Ministre
dia afaka niditra ihany tao anatin'ny fivoriana amin'ny alalan'ny visioconférence ny prime ministre dia nisy ny fanapa-kevitra izay noraisina teo nifin'izany filakevitry ny gouvernementa zany a ny fanambarana zany voina nationaly na sinistre national déclaration de sinistre national tiana tenena amin'izany zany de hoe fahavoazana lehibe tena lehibe ngeza be ohatra ny gezania ny zavatra nanjoa ny faritra tsinanana sy analanjorofo a izay tena hoe potika hatrany amin'ny valopolo isanjato zay aloha zany no salanisa vonjimaika izay navoaka ny BNGRC fa mihoatra n'izany raha izao fandehan'izao satria tonga tsikelikely moa zany ny vokatry ny fanadiadiana fa tena potika tanteraka izany Tomasina zany faritra tsinanana sy analanjorofo zany tena potika tanteraka ny ainana fohy koa tao anatin'izany tena hoe betsaka tamin'ity indray mitoraka te fa misy amin'ny androandroany moa zany izy dia raiky amin'ny telopolo ny olona namony ainy ny olona naratra tao anatin'izany marobe ary mbola ao anatin'ny fikarohana ihany koa so dia sanatria mbola misy olona tavela any anaty rano any any anaty tranonrodana any a fa dia be dia be ny fahavoazana mahery ny any amin'ny 5,000 soroetsy 250,000 any hoany a ny olona trabonina ny tokantrano zany a efa mananika ny any amin'ny 7,000 any ny tokantrano potika tao anatin'izay a ny olana findra toerana marobe a ny fahasimbana marobe a tsy tanono fa raha ohatra moa zany ny filazany rehetra zay niainany zany cyclone Géralda tamin'ny 4 mbola mafy lavitra noho zany a ity gezany ity ntiana tenena ao anatin'indray zany dia hoe nisy ny fanapa-kevitra zay ndraisina ao anivin'ny gouvernementa mba ahafahana miantso ny rehetra ampiseho fiaramientana firaisan-kina nasionaly isika samy malagasy aloha zany no resahana voalohany indrindra fa ny antony nanaovana an'iny déclaration de sinistre national ihany koa dia ahafahana ihany koa misitraka an'ireo fanampiana sy manao an'le antso iraisam-pirenena amin'ny fanampiana rehefa tonga ny loza voajanahary toy izao tsy vita Madagasikara rery ny miatrika an'izao loza zao isika raha teo a mbola vao 3 volana 4 bolana no eto amin'ny fitondrana miatrika sahady an'ireny loza voajanahary misesy teo ny fity dia tiandray a tonga indray zany gezany dia tsy maintsy miara-miasa ary miantso ny fiara-mientany rehetra malagasy sy ny olona izay malala-tanana ireo firenena izay afaka manampy ao anatin'izany 20 isanjato ianao teo Ramatoa Minisy Mpanjakana ny fahampotehana raha-potitra-avitrasa ao Tomasina renivohitra ao a anahoana ny mety hoe ho fanarenana n'izany tanàna ny Tomasina izany ny fiatrenana azy aloha zany nataontsika zao zany hoe aorian'ny cyclone zany mijery ny fahasimbana ny fahavoazana manontolo aloha zany ary mbola any toerana ny filoha ny fanavoazana ny repoblika sy ireo kipa maro mbola nisy andihany maro andihany faharoa ireo membre ny gouvernementa nidina any satria ny fahasimbana dia be deaibe ny ao amin'ny lafin'ny fampianarana simba daholo ny sekoly a amin'ny faritra iny ny hôpitaly ny tranom-panjakana maro samihafa dia be deaibe ny fahavoazana any zany ny zavatra fananany olon-tsotra na ireo mpandraraha ihany koa ny zavatra nijoro nandritra ny fotoana ela be zay a rondrodana daholo ary potika daholo amin'ity indray mitoraka aty miatrika an'izay aloha zany amin'izao fotoana zao ary mandrindra ny famonjena ny olona trabona rehetrarehetra any rehetrarehetra ny trabona zany any na olon-tsotra na olom-pirenena na mpandraraha na iza zany trabona daholo zany any miatrika an'izay aloha zany nataon'ny gouvernementa ny fanarenana indray avy eo tsy maintsy isy fanapa-kevitra zay ho raisina satria tsy vitan'ny malagasy rery hoy a ny fanarenana an'ity fahasimbana netiny gezany ity dia aorianan'izay tsy maintsy misy ny fivoriana zay tarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika efa tonga eto ihany koa ny prime ministre amin'izay fotoana zay a dia hiatrika isika aorianan'izay ny ataontsika hoe fanarenana reconstruction ary mety amin'izay fotoana zay ngamba dia tsy maintsy akafepetra tsaratsara kokoa satria fantatritsika fa rehefa tonga ny vona ohatra zao i Babi Stéphane dia hitanao le tsinony hoe tsy misy lakan-drano misy fotodrafitrasa eny ambony lakan-drano ny orana mandavataona any faritra tsinanana iny a tsy ampy ny andehanan'ny rano le canaux d'évacuation a sy ny sisa ny trano marefo a zany rehetrarehetra zany
fotoanan'izany hoe rehefa misy faravanao zao dia manorina tsaratsara kokoa ary zay natao hoe manao refondation. Raha ny zavatra ny ainantsika teto Madagasikara aorian'ny rivo-doza mahery vaika toy ireny miakatra tapoka ny vidim-piainana, ny vidin'entana ilaina andavanandro, efa nisy lamina napetraka ireo ao anatin'ny fitondram-panjakana avy eo hisorohana n'izay hoe fiakaran'ny vidim-piainana tapoka zay indrindra fa any amin'ireny faritra tena lasipatra ny rivo-doza ireny. Marina tokoa, anisan'ny fepetra izay noraisina tonga mihitsy ny iny loza iny dia efa naminavina sahady ny tenivon'ny gouvernement hoe hobetsaka ny fahasimbana, hobetsaka ny fahasairanana aorianan'izay dia nisy ny fepetra izay noraisina teo anivony amin'ny alalan'ny teo anivon'ny ministera ny varotra sy ny ministera ny commerce sy consommation moa zany dia nisy ny didim-panjakana izay navoaka zay voalohany indrindra aloha zany fanetanana ny olona tsy hanararaoatra amin'ny fotoana toy izao fa indrindrandrindra hitazomana hoy ny vidin'ny entana rehetra indrindra fa ireo entana ilan'ny olona filan'ny olona isan'andro isan'andro zany ny PPN zany dia sady mampitandrina sady manentana no mampitandrina ihany koa ny lalàna zay misy satria ny fanararaotana amin'ireo fotoana ohatran'izao moa zany hoe fanararaotana anatin'ny loza zany dia ataontsika fa hoe tena zava-doza zany dia noraisina ny fepetra amin'ny alalan'ny ministera mivarotra araka ny teneniko teo sy fiarovana ny fanjifana ihany koa zany ny amin'ireo olona izay manana eritreritra ampiakatra vidin'ny entana sy indrindrandrindra hoe manafina ireny entana izay ilain'ny olona andavanandro ireny. Be dia be ny mpandrarà simba ny trano nametrahana an'ireny entana ireny hoe vary, siramamy sy menaka sy ny lafarinina sy ny sisa ireny. Dia eo koa ny fanararaotana hoy ny olona mety hangalatra satria bananaka be zany fa efa nisy ny fepetra ihany koa iarovana an'ireny entana ireny fa le vidiny sy le fanafenana an'ireny entana ireny hoy dia ety moa zany dia manamafy ny voalazana eo anivon'ny gouvernement hoe sady mampitandrina no mampatsia any zavatra voalaza ao anatin'ny lalàna fa tsy azo atao zany ary firaisan-kina sy firaisa fiara-mientana no tadiavintsika dia aoka isika rehetra tsy fanararaoatra amin'ny loza toy izao. Ny takaitra arak'olona sy ny fotodrafitrasa no tena hoe irona ny saina rehefa misy ny rivo-doza toy izao fa efa noeritreretiny ny fitondram-panjakana koa veny hoe drafim-panarenana raha toekarena satria raha tsy tena fa tsy ny hoe fampitehana ireo karazana voly fanorana izay tena mampiodina iny faritra tsy nanany Madagasikara manontolo io. Tena tafiditra ao anatiny zany fepetra sy efa fiomanana ihany koa izay nataon'ny gouvernement sy ny fitondram-panjakana zany zavatra zany. Isika moa zany talohany zao nidirany rivo-doza zao dia efa nisy ny fivoriana generalny teo amin'ny ministra teo anivon'ny gouvernement mihitsy moa zany teo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny no nanaovana izay fivoriana zay ahafahana miatrika tokoa mety zavatra miseho dia tonga tokoa le izy dia fa misy moa zany ny fampafahatarana nga ny tena marina koa misy lalam-bola izay ho azontsika eo anivon'ny banque mondiale moa zany misy ny programme RIPER moa zany izay ahafahana aloha zany manarina avy hatrany ireny zavatra simba rehetrarehetra ireny sy mampiasa avy hatrany ihany koa amin'ny ao anatin'ny amena ny vola ahafahana manarina aingana aloha zany ny zavatra simba rehetrarehetra. Eo ihany koa misy ihany koa ny projet SERP ihany koa izay ahafahana manampy an'ireo olona nampandrarà izay simba fananana dia natao namaivanina zany ary natao aingana ny ahafahana misitraka an'izany vola zany ho an'ny anivon'ny fambolena koa dia tafiditra ao anatin'izany ministerany fambolena moa zany misy tsy maintsy misy ny fanampiana n'ireny mpamboly ireny amin'ny alalan'ny fanomezana anazy an'ireny masomboly sy ny zavatra miaraka amin'izany na zezika zany mba amonjena n'ireny tantsampamokatra ireny. Iresaka fikaonan-doha indray isika manomboka eto ramatoa misy mpanjakana mbola mitombona ve ilay volavolana tety-andro izay napetraka ny ministera-mpanjakana efa voakajy ao anatin'izany ve ny voina raboajanahary toy ny cyclone izay nilalovantsika teo ireny? Efa tafiditra tao anatin'ny programanay tao anaty calendrier moa zany le mety sy ny
loza voajanahary toy izao ary efa nampidirina ao anatin'izay mihitsy hoe nakamarge izahay zany hoe raha sanatria misy ny orambe na ny tondra-drano na misy ny loza voajanahary misy ny rivodoza ohatran'izao a dia fa misy marge ahafahanay mihetsika ihany na zanaty zany ary loza voajanahary zany tsy azo toeriny zany rehefa tonga tena hoe samy miatrika zany daholo tsika rehetrarehetra mety misy fiatraikany ihany amin'ny zavatra programa zay ataonay fa treto aloha zany mitoy ihany a ny asa zay ataonay a dia ataoko hoe ao anatin'le timine zay dans le temps zany ozy izy ny teny frantsay a ny ministera zany sady amin'le fotoana tsy afahana mivoaka sy ohatran'izany angamba no mijana zay fa tsy ny faritany rehetra na ny faritra rehetra akory ny tratra ny loza oatra reny fa any amin'ny faritra zay tritratra zay a no manao ihany koa ny zavatra zay tokony atao misy ihany koa ao anatin'ny fotoana fanaovana ny fanofanana zay zao dia tsy voatery mivoaka ny trano koa fa ao anaty trano nanaovana an'izany a dia mitoy ihany moa zany ny calendrier zay efa napetraka fa hatreto manahoana ny fahavitrian'ny mpandray anjara rehetra ndraisana ao anatin'io ny mpanao politika ohatra ny fiarahamon'ny pirenena ny FFKM ny fitondram-panjakana eny fa hatramin'ireo hoe partenaire ireo mpiaramiasa amintsika mpiaramiombina nantoka amintsika aty amin'ny mpiaramiombina nantoka moa no raisiko voalohany satria voalohany andianako aty moa zany dia mbola voavina indray ny ireo masovovoly vahiny anankiroa ny avy any Afrika Atsimo sy avy any amin'ny Allemagne moa zany samy lina daholo ary samy te hitondra ny anjara birikiny te hanampy ny Madagasikara daholo indrindra fa ny ministera ny fanavozana ny firenena maro dia ny ao tafiditra ao anatin'izany moa zay matetika ataoko hoe farafakely ny indray mandeha isan-kerinandro miona amin'izany système des Nations Unies zany dia ireny moa zany manohana tanteraka ary mampaheranay amin'ny zavatra zay atao ary mampiseho fahavononana hatrany izy a ny amin'izany kanefa koa ny malagasy tsy latsa-danja noho izany be dia be ireo te-handray anjara ary be dia be ny dodina efa tsy andriny intsony hoe ho atomboka rovina izy ity tsy maintsy misy araky ny tenenay hoe tsy maintsy misy ny fanomanana nefa satria tsy azo ataoko totoa zao tsy maintsy misy ny fampiofanana sy ny fiofanana zany tsy maintsy misitraka an'izany daholo ny rehetra izay hitarika an'izany fikonan-doha zany tafiditra ao anatin'izany moa zany ny FFKM izay tsy maintsy anao an'le fiarahana miofana satria izy no mihitarika ao anatin'izay ny fandaminana rehetrarehetra satria efa nisy ny comité de pilotage zay natsangana dia mifanojo amin'izao cyclone zao fa tokony ny vory zahay tamin'ny herinandro ity dia tonga moa ny loza dia voaterina hemitra zany fivoriana zany mino fa rehefa mba milamindamina kely ny famonjena anyreto vahoaka trambona reto dia miverina indray zany na izanaty zany dodina daholo ary efa samy mandray anjara daholo samy hitantsika daholo na ny département ministériel tsirairay ny farany teo zany zao dia hitantsika ny tao anivo ny gendarmerie nationale dia manao ihany koa ny hafa ireny a dia tafiditra ao anatin'le fikonan-doha savaranando daholo fa lefa tena fikonan-doha irahany rehetra dia efa mba misy efa document de base engana zany reny ny société civile anisany efa ao anatiny miaraka midinika ary miaraka miofana aminay ny tanora ihany koa GNZ iny tanora moa amin'ny ankapobeny satria any ambanivohitra sy any amin'ny toerana hafa tsy misy GNZ dia tanora fotsiny anarandreo afaka koa filany be dia be zany ny zavatra miseho amintsika amin'ny teny zao efa miparitaka ny ekipa rehetrarehetra ny ekipa teknika kanefa koa miatrika ihany koa ny famonjena sy fampahirezana ny olona trabona koa izahay dia sady mamangy an'ireny olona reny manolotra ny zavatra voahomany ny fanjakana fa ny ekipa sasany lasa manohiny ao anatin'ny programme ya raha ny tazanay anatin'ny page official ny ministera mpanjakana raha mato ministra dia manao toy vakana tokoa ny fahatongavan'ireo mpiaramiombina antoka mpiaramiasa atsika ireo vondrin'ireo firenena avy any ivelany izy ireny ve fa nisy ny suppositionné hoe anohana arabola na ara-pitaovana mandritra ny zotra ny fikonan-doha-pirenena marina dia marina zany ary izay natonga ny teny teo hoe ny fikambanan'ny firenena mikambana moa zany
ny système des Nations Unies. Ao zany misy karazana agence PDB, misy ny UNICEF, misy ny FNUAP, misy ny resaka ny PNUD, misy karazany PDB zany zareo ireo dia efa samy naneo daholo ny fahavononany. Ny fandaminana ataon'ireo reo mpiara-miombonantoka ireo no tsy maintsy arindra tsara, satria mba tsy hiparitaka hoe samy anao n'izay zavatra tiany atao. Zay no idirany ministera ny raharaham-bahiny, zay ihany koa ny antom-pisian'ny fivoriana miaraka andaminana zany rehetrarehetra zany, ny fahavononana amin'ny lafiny maro, na ara-pitaovana, na ara-bola, na ara-olona, l'expertise, le olona manana fahaizana manokana hay reny, mahay zany reny rehetrarehetra reny zany efa ao anatin'izany daholo. Mamaraparana ny fandaharantsika Ramatoa Minisy Mpanjakana hivelatra kely amin'ny tontolo politika eto Madagasikara, satria nisy ireo tranga anjavatra ny fanesesy izay nanaitra ny sain'ny mpanara-baovao ihany tato anatin'ny ray volana izay teo ireo hitantsika reny tany Antsirabe faharoa reny ny fitsaram-bahoaka izay niparitaka tany anaty tambazotra sosialy. Teo ihany koa ireo tranga ara-politika ny fanesesy, misy ny mametraka aya fa tsy fifandrifinjavatra ireny fa zavatra efa maty-paika. Ahoana ny fahitanao azy Ramatoa Minisy Mpanjakana? Ny zavatra toy ireny moa zany, raha ohatra ka mitondra fanjakana ianao dia tsy tokony atao mataitra be, na dia indraindray raha misy zavatra tsy ampozinao. Ny déstabilisation politique misy foana, ary fantatritsika fa ny mpitondra teo aloha dia mbola manana ny ataon'le hoe firongony zany, mbola feno any ananana rehetrarehetra any. Io misy fantatra amin'ny vatana, misy tsy fantatra ao anatin'izay, ary le fisian'le vola mandehandeha any ananana any dia fantatra efa misy zany zavatra zany anaovana déstabilisation politique. Ny fifanjifin-javatra angambany tsy agaga mihitsy zany zavatra zany, hoe manina ny ndray mipoaka amin'ny fotoana ray daholo izy tafiditra ao anatin'le paika anozongozona an'le fanjakana, ary tafiditra ao anatin'izany na ny fanaratsiana, ny fanenjehana hatramin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika, kitehana ny fiainany izy menakavy, kitehana ny olona miara-miasa aminy ireo mpanolontsaina avo, kitehana ny prime ministre, kitehana ny membre ny gouvernement, zany rehetrarehetra zany zany dia matoa ianao hitondra dia vonina miatrika an'izany. Fa zao kosa misy ny fetra moa zany ao anatin'ireny. Tadiditsika tsara tany aloha tany, raha ohatra ka miteny ianao dia vao miteny dia efa arangaranga ny fisamborana, ny fanagadrana, ny gagazo sy ny sisa. Tamin'ity indray mitoraka aty tsy dia manao an'izany le mpitondra fanjakana, na tokony hanao an'izany ary indraindray, fa noho ny antony hoe isika dia manaja ny rehetra izay miteny. Le fitenenana io moa zany resantsika fa io fanotonany anatin'ny tambazotra sosialy sy ny rehetrarehetra io hitantsika daholo. Misy efa fantatra ihany izy daholo reny olona manao reny, misy ny lalàna araka ny tenenin-zareo teo aloha, ny lalàna tsy natao ampitaony anaty birao, natao anaty tiroara zany, natao ampiarina reny, fa misy fetra ny ampiarina an'ireny. Ny fandehanana etsy sy eroa tafiditra anatin'ny paika daholo zany rehetrarehetra zany, na eo ary zany Babi Stéphane, tsy misy afa-tsy ny hoe miasa dia miasa ihany dia miroso hatrany zany ny fitondrana amin'izao fotoana zao. Io zany efa zavatra efa fahita hatramin'izay, ary zay no le lalan-tsaina hitondrana ny fanavozana ny repoblika, dia hoe isika tsy hanao ny zavatra nataony olona teo aloha rehefa ratsy izy zay. Fa ny zavatra tsara kosa tsy inona moa maharatsy anazy raha ohatra ka toizana, fa ny zavatra ratsy dia tsy tokony ho atao intsony ary tsy tokony hiverina intsony zany. Fa ho anay dia ny fianonan'ny vahoaka rehetrarehetra aloha dia zava-dehibe, mila ahena le elanelana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra, dia mila ampitomboana ny fifampatokisana ireo anankiroa ireo. Rehefa mandeha daholo ny zavatra rehetrarehetra dia isika rehetrarehetra no miara-mandeha, fa tsy ny hoe mandeha ila fotsiny zany. Amaranantsika azy Ramatoa Minisy Mpanjakana, afatra sy fanentanana avy aminao ho vohikava mahatratra fifanampiana sy fifanomezan-tanana ho an'ireo vahoaka malagasy any amin'ny faritra atsinanany Madagasikara iny izay niaram-boina amin'izao fotoana izao. Tena vohikava mahatratra mihitsy izy ity Babi Stéphane, fiaramientany rehetra no tadiavintsika angatahana zany. Efa nisy ny fanentanana ary nisy izay teny nataony ny filohan'ny fanavozana,
dia isika rehetra malagasy no entanina ao anatin'izay, andao ifametana, andao ifampitsinjo, andao isika hiarany anarina indray any simba rehetrarehetra satria ny entanjaray morazaka. Isika rehetrarehetra aloha isika malagasy, ary io mihitsy nle kitena ny ambotsika malagasy ao anatin'izao, andao ifamonjy isika rehetrarehetra, aza jerena fotsiny ny havatsika amin'ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo iny. Misy koa reneny faritra ny loatra mangoro, misy amin'ny faritra zay eto Analamanga ihany koa, andao isika rehetrarehetra ifamonjy satria raha isika samy malagasy ve tsy ifamonjy fa ny avy ivelany no iazakazaka amonjy atsika dia ohatrany mba mahafahafa ihany zany zavatra zany, antsona daholo. Ary rehefa zay no antony nanaovana an'le déclaration de sinistre national iny, io antso ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra na eto Madagasikara na ivelany Madagasikara, fa antso any koa ho an'ireo firenena izay tsara sitrapo manampy Madagasikara izay efa isorana ireo efa namaly ny antso izay natao zay. Kanefa zao amin'ny fotoana ohatr'izao dia misy foana ny mpanararoatra, dia aoka isika rehetrarehetra samy afantatra tsara fa tsy misy afa-tsy ny BNGRC no natao hitantana ny fanomezana rehetrarehetra na havaizana amin'izy zany. Ka izay manao rehetrarehetra nyreny hetsika ireny zany dia mila tokony mampafantatra ny BNGRC aloha, fa tsy hoe izay teanao dia manao, satria rehefa fotoana ohatran'ireny dia tena misy olona manao fotsiny mampiasa ny voiny olona, voina izay manjoany hafa ahazahoany tombontsoa manokana. Dia averiko etona hoe tsy misy afa-tsy ny BNGRC ihany no tompona ndraikitra amin'ny fanangonana na ny resaka arabola zany, na ny fitaovana na vary na akanjo na inona zany. Rehefa misy olona ka manao an'izay reny hetsika reny dia mila makalalana any BNGRC izy dia mampafantatra ihany koa mba isiny mangarahara ao anatin'izay, ary mba tena ho tonga tanteraka, ho tena tonga tokoa any amin'ireo olona mila an'izany ireny fanampiana reny dia isorana daholo isika rehetra ao anatin'izay.